Miemtra amin'ny fahafolo volana aogositra izao indray ny fandraisana vonjomaika ny fahavitan'ny asa fanamboarana ao anivon'ny seranam-piaramanidina ao Ravorao ao Sainte Marie zany no tianambara ny mialohan'ny fankalazana ny fetim-pirenena teo moa raha ny fantatra ny tokony andraisana izany saingy misy ny pitsopitsony tsy maintsy ny tanterahana. Miemtra amin'ny volana aogositra izao ny fandraisana vonjomaika ny fahavitan'ny asa fanamboarana ny seranam-piaramanidina eto Ravorao Sainte Marie raha toka nokasaina votaina talohan'ny fety ny fahaleovantena teo ny asa. Ny voalohan'ny volana aprily nanomboka ny asa fanamboarana ary nokasaina tanterahana tao anatin'ny 2 volana sy 20 andro ny asa saingy noho ny fisian'ny rosakorana izay nibahatoerana tamin'ny toetrandro tetỳ atoerana dia nitombo 2 volana sy tapany tamin'ny fetrandro nofaritana tany am-piandohana ny asa. Any amin'ny fahafolo ny volana aogositra arak'izany vao tanterahana ny fandraisana vonjomaika ny fahavitan'ny asa tanterahana eto anivon'ity seranam-piaramanidina ity moa ny fanamboarana ny fotodrafitrasa ary ny fanitarana azy ka tonga azy afaka andray avo 4 eny raha ny tamin'ny fahafahany amin'izao fotoana izao. Izao fanitara izao dia anampy ity seranam-piaramanidina ity ihany koa hiatrika ny fitombon'ny mpandeha mandritra 10 taona ho avy. Tanjona ny anatsarana ny kalitaon'ny fotodrafitrasa sy anatsarana ny endrika ivelany no Sainte Marie ary isy ihany koa ny fametrahana balise autonome ahafahan'ireo fiaramanidina manaingy amin'ny alina ka ampitombo ny sidina mizotra amin'ny nosy Sainte Marie. Nitsidika ny asa fanamboarana ity seranam-piaramanidina ity tetỳ Sainte Marie tamin'ny andro ny asabotsy 4 jolay teo ny minisitry ny fizahantany ny fitaterana ary ny famantarana ny toetrandro Andriamatoa Ulrika Andretiny niaraka tamin'ny minisy mpanjakana Rivo Rakotovao.